Ahoana marina ity raha fitaovam-piadiana ity. Ny marina tsy mba maty, hoy ny fomba fitenenantsika malagasy izay. Na dia fisaka aza ny marina, ka tsy mora ny mikaroka io. Tsy mora ihany koa ny manao famakafakana ny tena marina, manoloana ny tranga iray. Kanefa izany dia tsy maintsy mivoaka na ho ela na ho aingana. Ity mantsy no tenin'ny filohan'ny repoblika ankehitriny io, nandritra ny fampelezan-kevitra. Andrasako hoe lany efa tonga eto ny expert, efa tonga eto ny drone. Tsy andrasako hoe ho lany voafolo andro lasa zay. Mazava ny voalaza teo fa efa nisy ampahany amin'ireo fitaovam-piadiana. Efa tonga teto Madagasikara 10 andro talohan'io ady hevitra, ny 29 ny volana Desambra 2024 iny. Toa teny nandalo fotsiny io nandritra ireny fotoana ireny, ary tsy nisy nahafantatra mihitsy ny tao ambadika izany teny izany. Tsara aloha ny manamarika fa mbola olom-pirenena tsotra ny filohan'ny repoblika tamin'io fotoana io, fa tsy efa filoham-pirenena akory na filohan'ny tetezamita. Ny 27 ny volana Janoary 2024 tetsy Mahamasina. Izany hoe nandritra ny fianianan'ny filoham-pirenena ankehitriny io no nahitana miariary fa fitaovam-piadiana mahery vaika maro no narantiranty nandritra ireny fotoana ireny. Nilaza ny filohan'ny repoblika fa fanomezana avy aminy ireo ary atolony ho an'ny tafika. Tamin'ny fomba ahoana izany no nampidirana izany teto? Ara-dalàna ve ny fampidirana azy io? Mazava nefa ny fanazavan'ireo loholona nandritra ny tatitra izy ireo taorian'ny ny fanadiadiana izay natao momba ny fanafarana io fitaovam-piadiana io. Hoy mantsy izy ireo hoe alohany ianao ho lany dia efa mampiditra an'ireny fitaovana ireny, sa efa matoky ianao fa ho lany dia efa nialo lalana amin'ny fanafarana an'ireny. Ary nataoko sangisangy moa hoe any aminay any atsimo any ane ka tena fandizany malaso hoe ka tokony mba atoro anay ny fomba hoe ampidirana fitaovana ohatr' izany amin'ny maha-olom-pirenena, na tamin'izay mbola sénateur ohatra tokony mba naseho hoe zao ny fampidirana an'io mba hiarovanay koa ny amin'ny faritra misy anay any. Fa napetrako tamin'ny natao fanadiadiana zay zavatra izay dia nivaliny dia hoe tsisy olom-pirenena afaka mampiditra fitaovam-piadiana catégorie 1, 2, 3, satria ny catégorie 1 dia ministre ny défense ny voalohany miandraikitra an'io, ny 2 sy ny 3 iarahany amin'ny ministre ny intérieur. Mazava ny fanazavana teo fa misy ny lalàna mamaritra ny fanafarana fitaovam-piadiana sy fampidirana fitaovam-piadiana amina firenena iray toa ny Madagasikara. Nanamafy ho teny io ny filoha Marc Ravalomanana izay efa nitantana firenena nandritra ny taona maro. Hoy izy hoe maly azo nandray an'ity dia natolony an'ity izay tena isorako azy betsaka mifasahina, ary indrindrindrindra fampaherezana azy ireo mba tsy emitra ny zavatra natao. Tena marina ity fa tsy hoe ahoana marina fa tena marina amin'izay ity. Tokony fampidirana n'ilay fitaovam-piadiana izay tsy nanaraka tsara ny fenitry ny iraisam-pirenena. Iraisam-pirenena hoy aho tadidiko tsara tamin'iza filoham-pirenena tsy azo atao mihitsy manafatra na ireny fanaovana gaz lacrymogène ireny raha tsisy autorisation amin'ny ambaratonga am-pahefana amin'ny firenena anankiray. Dia fantarina hoe aizy ity mandeha, izy aby no mahazona an'ity. Ny fanontaniana mipetraka manoloana ireo fitaovam-piadiana ireo dia ny hoe saika ho atao inona zany izy ireo, ary maninona no talohan'ny fifidianana sy namoahana tamin'ny fomba ofisialy ny voka-pifidianana no nampidirana sy nanafarana azy ireo. Hoy hatrany mantsy ireo loholona hoe tamin'ny 5 septembre 2018 ny filoha teo aloha dideratsiraka dia efa nanambara ny fisiny fidirana fitaovam-piadiana, fa ino no resaka navoakany fa ohatrany tsisy nanaraka. Petrareo na ny ministra miandraikitra ny fitantanam-bola zany, na ny ministre ny fiarovana zany, na ny secrétaire am-panjakana eo anivon'ny ministère ny fiarovana misana ny gendarmerie pirenena,
na ny ao amin'ny pôlisy de samby nilaza fa gaga daholy a rehefa nahita nireo fitaovam-piadin'ireo kanefa talohan'izay a de nisy communication verbale nataony ministre ny fiarovana miaraka amin'ireo ministre zay misahana ny fandriam-pahalemana sy ny arabola nampilaza ny fidiran'ireo fitaovan'ireo ary ny service de renseignement ny polisy sy ny tafika de samby nanamarina fa misy ny fidirana fitaovam-piadina eto Madagasikara zay tsy manaraka an'ilay procédure normale. Mazava arak'izany fa nahafantatra ny fisian'io fitaovam-piadina io ny teo anivon'ny gouvernemanta sy ny prime ministre Tsay Christian tamin'izany fotoana izany. Inona no tsy lazan'izy ireo ny marina momba io raharaha io? Inona ihany koa ny tsy nanaovana fanadiadiana? Tsara ho marina aloha fa ny prime ministre amin'izao fotoana izao dia nivoaka tamin'ny alalan'ny etsiky ny solombavambahoaka 7 teny amin'ny kanja ny 12 Mey. Ny solombavambahoaka miaraka amin'ny fitondrana ankehitriny io no nanolotra azy ho prime ministre tamin'izany fotoana izany. Mazava ho azy fa nisy ny firaisana tsokombakomba momba ny fampidirana ireo fitaovam-piadina ireo talohan'ny ivoahan'ny voka-pifidianana iny. Hoy hatrany mantsy ny loholona hoe ny vokatry ny fanadiadiana nataony ao amin'ny resaka lisy-pifidianana sy ny doublon sy ny aty amin'ny armement. Ny anton'izay de satria ohatrany hoe mifandray be le izy hoe natao daholo zay tetika rehetra andresena amin'ny alalan'le alabato fa raha tsy tafavoaka tamin'iny zany dia tsy fantatra izay mety ho nampiasana, mety ho fantatra angamba fa araky ny teneniko Andriamatofiloha malina ataoko sangisangy hoe isaorantsika an'Andriamanitra ho afa tsy ny tantaran'ny firenetsika ny navelany namaly an'izay fanontaniana zay hoe ho saika natao inona ireo fitaovan'ireo. Dia mipetraka ny fanontaniana hoe raha tao anatin'ny teti-bolam-panjakana tokoa ny volan'ny ividianana izany, manina no tsy nisy nahafantatra ny fisian'izany ireo solombavambahoaka sy ny tompona ndraiky mpanjakana hafa fa hoentina makaiza marina ity firenena ity e. Ninona ambaran'ny mpitondra ankehitriny momba ireo fitaovana ireo dia azo antoka fa nisy tetika ambadika sy efa nomanina ny ampiasana ireo fitaovam-piadina ireo satria tsy ny fitondrana tamin'izany fotoana izany no nanafatra azy io fa ny kandida araka ny fanazavana trany. Raha volam-bahoaka ihany koa no nividianana azy. Nahoana ny filohan'ny repoblika Andry Nirina Rajoelina no nilaza nandritry ny fianianany fa fanomezana avy aminy ireo ka omen'ny tafika. Tsaroantsika tsara angamba fa ny mpitandro filaminana ihany no fitaovana nentin'Andriamatoa Andry Nirina Rajoelina tamin'ny taona 2004 nanongana ny fitondrany filoha Marc Ravalomanana teo amin'ny fitondrana tamin'izany fotoana izany. De mipetraka ny fanontaniana hoe nafarana ve ireo fitaovam-piadina ireo mba anomanana fanakorotanana sy raha mandrika indray teto amin'ny firenena raha sanatrika tsy lany tamin'ny alalan'ny doublon fa ahoana mariny. Ahoana mariny